Mahatsapa ny lehibe ny fokotany ato fiofio raha kotonirina Samson fa mbola vitsy azo saina amin'ny ratsan-tanana ny tokantrano ahitana sainam-pirenena mitsangana ao amin'ny fokotany izay adidiany io amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Koa eto izahay dia manentana ny vahoaka rehetra mba samy anangana ny sainam-pirenena malagasy isang baravarana isang tokantrano na isang lakoro mba fanamariana an'izay fetim-pirenena zay fa zava-dehibe ho anareo tsy manatsaina koa dia mandehana ny bazary fa be dehibe no mandreo ny saina reny fa arara sisiny mba tokony ametaka an'izany. Misy fanaraha-maso zay ataonay ho an'ny olona miniaka tsy mety mametaka ny sainam-pirenena isan'ny tokantrano zay. Efa nitondra fanentanana ny lehibe ny faritry Boeny Saidy Amady Jafar fa tokony samy anatanteraka fanadiovana ny isam-pokotany 420 eto Mahajanga fa indrindra amin'izao fandraisana ny fahady 7 taona niverena ny fahaleovan-tena izao. Tokony mba samy anadio ny toerana zay misy azy indrindra fa velany ao anatiny ary reny kanal reny satria mety amintsika moa faritra iva ary reny kanal reny raha ohatra hoe tsetina reny tsy afaka anariny rano maloto zay tiantsika dia mitanasika rehetra mba samy andray ny andraikiny tsy rehefa fotoana ny fety ihany nefa vao anadio ny isam-pokotany fa tokony anatanteraka izany amin'ny fiainana andavanandro satria zava-dehibe ny fahadiovana eo amin'ny resaka fahasalamana sady tombony no mitondra laza tsara ho an'ny fokotany izany.